fakeo e laben fanakora. Olona 12 isaky ny fokotany nizaraina t-shirt HVM no tsy maintsy nanatrika ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny tranomboky teny Antambarinandrena Androany atao fitaovana akan'ny foniny mpamajo vola ny vahoaka malagasy. Fanadiny Gaetan Andry tsy lavatra. Ary izany natonganay Androany ny fampitoana tamin'ny ireo vahoaka n'Antananarivo renivohitra fa tefa metoky aminao zay président hoe manan'olona betsaka ianao eto Antananarivo renivohitra. Reo izy ireo any matofolo ampahany any reo nitoana-potsiny raha ny faniriny ny filoha-pokotany vehivavy rehetra eto amin'ny Antananarivo renivohitra ireo tsisy bangana iray fa reo daholo izy rehetra. Ny filoha-pokotany lehilahy moa any anatinatiny any fa betsaka koa izy ireo ny tonga. Takizay ny fanambarana nataon'ny lehiben'ny faritra Analamanga nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony teo anoloan'ny vahoaka sy ny filoham-pirenena. Ny mifanohitra amin'izany anefa no zava-nisy. Raha ny loharanom-baovao azo no terena tsy maintsy nitondra olona 12 ny tompona andraikitra isaky ny fokotany, miisa 20 eto Antananarivo renivohitra. No terena tsy maintsy nanao t-shirt HVM ihany koa ireo olona ireo. Ireo olona avy amin'ny fokotany ireo, ankoatra ny mpianatra sy ny mpanabe no nanatrika ny fanokanana. Nisy ny fanomboana karne ho an'ny ankamaroan'ny fokotany. Raha ny rehetra nahita izany ary fantatry ireo tompona andraikitra ihany koa. No ny tahotra sy ny tsindry mety hiatra amin'izy ireo any aoriana, ny safidy angina ireo sefy fokotany tafaresaka taminay. Anahoana no ahafana mampandroso ny tany sy ny firenena raha ny tranga tahaka izany no mitohy. Vahoaka vonina seresy lahatra ary manaiky ny tsitrapo no afaka mampandroso, fa tsy terena na tambazana vola na ampitahorana amin'ny tsindry maro samihafa no ny fananana fahefana. Ny zava-misy aloha atao fitaovana hakanany fon'ireo mpamatsy vola ny vahoaka malagasy. Araraotana ihany koa ny fahavoazan'ny vahoaka hitadiavana vola, anatsarana sy ahafana maneho ny antokon'ny fitondrana. Ohatra amin'izany ny fahavoazana taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza farany teo. Ankoatr'izay, hita taratra teto Antanimbarinandrena ihany koa ny fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Fietsika izay niteraka korontana teto amintsika hatr'izay ka nahatonga ny firenena tafiditra ao anaty fahantrana lalina. Ny fiainan'olona tsy vita mora, raha voasolona fakeo e laben fanakora. Any mora kivy io tsy atao